أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالنتندم نتن أرابا وانسكريت فنارك تستابك أنتي Fandaharana Emission Islamique spéciale Ramadan naraka an'izany dia tsy mitsahatra antsika miderany Allah ary mandefa tsodrano sy fandriampahalemana ho amin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raha lasana vavy anatin'ny fiona Islam. Androany dia iresadresaka isika mahakasika ny al-ikhlas na ny finiavana tsara na ny finiavana madio manoloana ny fiainanao andavanandro ary manoloana anireo fanompoana izay ataonao. Satria nahoana miresaka an'izany isika? Satria tadidio raha lasana vavy anatin'ny fiona Islam fa ny finiavana sy ny fikasana izay mipetraka ao no antony lehibe andraisan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny asa rehetra izay ataonao. Raha ohatra ka ny asa anankiray ataonao tsy misy an'izany finiavana izany dia ho zava-poana zany eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Raha ohatra kosa anao manao zavatra na dia kely aza fa nisy an'izany ikhlas zany dia ho lehibe zany eo anatrehany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Zany nahatonga ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam nametraka ny teny amin'ny hadisy manao hoe innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ny asa rehetra izay ataon'ny olombelona, ataon'ny mpino Islamo izany, na fanompona na inona izay ataonao dia tadidio tsara fa miainga avy amin'ny finiavana sy ny fikasana izany rehetra izany. Ary ny olona rehetra hoy mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia samy ahazo valiny amin'ny fikasana izay nataony. Raha tsara ny fikasanao dia ho tsara valiny zany eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Raha sanatriavina kosa ratsy ny fikasanao na feno firehirehana ny fikasana izay nataonao tamin'izany dia ho ratsy tahaka an'izany ihany koa ny valiny ka tsy ho voaray ny asa rehetra izay nataonao. Ary tadidio raha lasana vavy anatin'ny fiona Islam fa anisan'ny fototra ijoroany izany fifehezana izay ataontsika ankehitriny dia voalohany amin'izany dia ny finiavana. Izany hoe tsy maintsy mametraka fikasana ianao mba handraisan'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Raha ohatra ka tsy nametraka fikasana zany ny olona anankiray fa tonga dia nifehy fotsiny izy dia tsy misy dikany fandreran-tena zava-poana izany rehetra zany manoloana any tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Takina ho antsika rehetra izany fametrahana zany finiavana izany. Ary ny fametranao finiavana sy ny fikasana zany dia amin'ny alina mialoha ny fiposahany maraina raha ohatra ka fifehezana obligatoire no ataontsika amin'izany. Fa raha sonina kosa afaka tsy mametraka finiavana antsika fa rehefa tonga na dia hoe amin'ny valo maraina na amin'ny enina maraina mbola tsy nisakafo anao ka andeha anao an'izany fifehezana sonina zany dia afaka manao anao amin'izay fotoana izay. Fa raha ohatra ka amin'ny volana Ramadan izay obligatoire tahaka izao dia tsy maintsy ary takina aminao ny fametranao an'izany finiavana zany alina mialohan'ny hiposahana izany maraina izany. Satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia niteny amin'ny hadisy manao man lam yubayyitu siyama min al-layl fala siyama lahu. Izay olona tsy nametraka fikasana fa hifehy izy amin'ny fifehezana obligatoire dia tahaka ny tsy misy fifehezana izany olona izany. Ka ny fametranao ny finiavana, fikasana madio ao am-ponao dia takina ho antsika rehetra mpanao an'izany fifehezana izany. Ary ny fikasana re dia indray mandeha ihany no anaovanao an'izany fikasana izany. Izany hoe raha ohatra ka natomboka ny fifehezana zany dia amin'ny alina voalohany iny ihany no anaovanao fikasana hoe hikasa za hifehy mandritra ny izany ray volana ny volana Ramadan zany. Tsy mila verina isan-kalina zany fa indray mandeha ihany hoe tonga dia ray volana manontolo. Afa-tsy hoe sanatrika hoe nisy tambana na tonga anao ka nanapaka an'izany fifehezana zany ohatra hoe nandeha voyage ianao na narary ianao na ihany koa vehivavy tonga fotoana nandritra ny 3 andro 4 andro ka hiverina hifehy indray dia eo indray izy mamerina fikasana vaovao hoe mandrapatapatra an'izany Ramadan zany.
fa tsy hoe isakalina anao dia anao an'izany ary tsy mila tenenina amin'ny vava akory zany fa mipetraka ato anatin'ny fo ny fikasana. Ohatra ny olona anankiray andeha moské, tsy mila niteny izy andeha moské fa tonga dia mandeha moské satria efa mipetraka tato anatin'ny fo ny fikasana zany handeha moské. Tahaka an'izany ihany koa rehefa hanao sola, efa nikasana fa hanao sola za dia manao an'izany fikasana. Ny mahalehibe ny fikasana raha lasana vavy anatin'ny finoana Islama dia tadidio tsara fa io fikasana io no mampiavaka ny mahazatra anao sy ny fanompoana anankiray. Raha ny zavatra mahazatra anao tianao avadika ho fanompoana dia ampiasao izany fikasana izany. Ohatra zany, mahazatra anao ny matory atoandro. Dia raha ohatra ka tia hamadika ny fahazarana matory atoandro iny ho lasa fanompoana anao dia apetrao ny fikasanao fa hoe isaka ny atoandro zao andeha maka aina matory atoandro zao mba ahafahako mahazo hery entiko manompo ny Allah subhanahu wa ta'ala mikiamo laily amin'ny alina, entiko handeha maka Korany amin'ny alina, entiko mba azahoako aina zany mba hanatanteraka ireo didy amandalany Allah subhanahu wa ta'ala. Amin'izay fotoan'izay ny fatorianao amin'ny atoandro iny dia mivadika ina vadika ho fanompoana eo anatrany Allah na dia fahazarana izy teo aloha. Ary tadidio ihany koa fa ny fikasana io no mampiova na mamadika na ihany koa manavaka ny fanompoana anankiroa izay ataonao. Ka ny fanompoana anankiray mety mitovy ny zavatra rehetra. Ohatra an'izany ny sola fajry sy ny 2 rakan avant fajry. Mitovy ny fanatanterahana azy fa ny mampiavaka azy fotsiny dia fikasana hoe ty le 2 rakan avant fajry ary ty le 2 rakan ny fajry. Ohatra an'izany ihany koa ny sola asr sy ny zohr dia mitovy tanteraka izy io samy tsy mamoaka feo samy 4 rakan fa ny fikasana no manavaka azy hoe ty sola zohr ary ty ny sola asr izany. Ka aoka raha lasana vavy anatin'ny finoana Islama mba hapetraka ny fikasanao ary tsy vitan'ny fikasana fa fikasana madio eo anatrany Allah subhanahu wa ta'ala. Satria tadidio tsara fa ity fifehezana ty ka anisany zavatra anankiray ahitana zany hoe tena ikhlas ho an'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Le ikhlas zany ny asa rehetra ataonao dia noho ny Allah subhanahu wa ta'ala izy ireny. Satria nahoana tsy misy olona mahita anao any ambadibadika any misotro rano na misakafo na manao zavatra tsy misy midy ao an-trano anao dia tsy misy olona mahay an'izany hoe inona zavatra izay nataonao fa ny conscience-nao, ny fatahoranao Allah, ny ikhlas-nao, ny finiavana tsara tao aminao no manakanao hanao an'izany rehetra. Ka zany nahatonga andreo manam-pahaizana manao teny manao hoe wasirun bainaka wa baina Allah. Io dia tsy ambaratelo eo aminao sy tompo Allah. Tsy misy mahita, tsy misy olona mahita na avadikambadika anao manao zavatra anankiray. Tsy misy fa ny fahaizanao fa Allah mahita anao no mahatonga anao tsy manao an'izany ary fantatrao fa fanompoana izy ty. Ary tadidio tsara fa Allah subhanahu wa ta'ala dia naka toky fa hoe izy mihitsy no hanome valisoan'ireo olona izay manatanteraka an'izany fifehezana zany. Teny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny hadisy qudsi manao كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Ny asa soa rehetra izay ataony zanak'olombelona dia ho azy afa-tsy ny fifehezana ihany fa ny fifehezana kosa dia ho ahy ary za no mitsangana hamaly soa an'izy ireo. Mba fantatrao ve inona no nahatonga ny Allah mitsangana hamaly soa anao? Satria io no fanompoana anankiray izay tena misy ikhlas, tena fahadiovampo. Manao sola na hitan'olona hoe manao sola, mamesoadaka anao fanomezana hitan'olona hoe mamesoadaka. Ary rehefa anao mandeha manao haly dia hitan'olona miala amin'ny tanàna misy anao mandeha any Makka. Rehefa anao zaka moka zaka dia hitan'olona mamoaka vola anao manome olona. Fa amin'ny fifehezana kosa tsisy olona mahalala hoe mifehy moa ianao sa tsy mifehy. Satria zany asa lehibe ary mampianatra antsika ikhlas izany zavatra. Ary tadidio ihany koa raha lasana vavy anatin'ny finoana Islama fa ny fifehezana ke anisan'ny andro anankiray ijoroan'izany finoana Islama zany. Ka fantaro fa anao zao eo am-panatanterahana an'izany andro lehibe izay ijoroan'izany finoana Islama zany. Ka afatra ho antsika apetrao ny finiavanao dian'izao. Fa raha ohatra ka napetraka ao ny finiavana dian'izao dia ho voasoratra anao fa nanatanteraka ny fifehezana mandritra ny volana iray manontolo. Raha sendra sanatrika misy fahafatesana na misy tsy fahafahanao amin'izany fanatanteran'izany fifehezana zany dia voasoratra anao noho le ikhlas napetraka anao tany ampiandohany. Satria amin'ny finoana Islama ny finiavana ny lehibe mihoatra n'le asa. Na dia asa kely aza fa miaraka amin'ny finiavana lehibe dia lehibe zany asa zany. Na dia asa goavana aza ataonao fa tsy misy ikhlas
dia zava-poana zany eo anatrehan'ny fonina islam ka mamariparantsika ny fandarina apetrao ny finiavanao ary ataovy noho ny Allah subhanahu wa ta'ala izany asa rehetra izay nataona zany. Izay ngamba ny fandaharantsika sorako ny naraka hatrany am-piandohana ka hatramin'izao fihafaran'izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.